avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mitombo hatrany amin'izao fotoana izao ny tranga ahitana taratra fa isan'ny mandoto ity fitondrana fanavaozana ity ny antenimera-pirenena. Tsy azo ekena ny fifidianana hosolon-tenan'ny antenimera-pirenena eo anivon'ny HCC noho izy ity mifanipaka amin'ny lalàna hoy ny fanehoan-kevitra ireo solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana. Miisa fitondray ny trangana Mpox ahina ho an'ny omaly alakamisy 20 Mey. Efatra ny tranga voamarina raha ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny androany. Nandoro kodiarana nanapaka lalana teo anoloan'ny Garany Sorano ny maraina teo ireo mpivarotra amoron-dalana tsy manaiky ny anesorana azy ireo eny amin'ny arabe ny petite vitesse. Namoaka fanambarana ny fitondrana Amerikanina fa misy fikambanan'jio lapampiororo mpanao heloka be vava ao Brésil izay voasokajy mampidi-doza maneran-tany ahitana mpikambana anarivony. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Ateritra trany ny araba tompokilasy tompovavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Akolo TV amin'ny ity alina ity. Asainay ampanajany anao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao. Ny matoan-dahatsoratra mitombo hatrany amin'izao fotoana izao ny tranga ahitana taratra fa isan'ny mandoto ity fitondrana fanavaozana ity ny eo anivon'ny antenimera-pirenena. Isan'izany ny nahavoafidy ho filohan'ny voameran'ny lalàna any Maharanty Jean de Dieu izay olona efa fantatra tamin'ny eloka be vava nataony sy ny fanodikodona mbola mpanjakana. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay entiny Gaëtan Andriatsilavo. Manjaka tanteraka ny tsy maty manota, makatoerana tsikelikely ny Irmara sy ny TGV, manimba ny fitondrana fanavaozana ny antenimera-pirenena. Ireo rafehezana ny fanehoan-kevitra sy ny fanontaniana apetraky ny besin'ny maro, taorian'ny fahitana, fa isan'ny voafidy ho filohan'ny vaomera ao anivon'ny antenimera-pirenena, ireo Irmara izay isan'ny teraka Elisabeth eny anivon'ny fiarahamonina nandritra ny fitondrana teo aloha. Voafidy ho filohan'ny vaomeran'ny lalàna i Maharanty Jean de Dieu, ary voafidy ho filohan'ny vaomeran'ny Atitany i Razafimahefy Tinarivelo. Solombavambahoaka Irmara voafidy tao Ambatolampy, ministry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny fitondrana teo aloha i Razafimahefy Tinarivelo. Ity faran'izay nalaza tamin'ny solona anarana hoe écran plat. Tsy nisy tsy nahafantatra izany izao tontolo izao. Solombavambahoaka ny toliary voalohany ny solotoerana ny Tinoka Roberto i Maharanty Jean de Dieu rehefa hitan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fahabangan-toerana. I Maharanty Jean de Dieu izay lisitra faharoa tamin'ny listrin'ny Irmara tao toliara. Tsy vaovao amin'ny malagasy izao tontolo izao ny tantaran'izany Maharanty Jean de Dieu izany. Sy ilay nahavoaroroy azy tamina fanodikodiana mbola mpanjakana mitetina hatrany amin'ny 7 miliara ariary ny taona 2024 teo anivon'ny Artec na ny Autorité de Régulation des Technologies de Communication tamin'ny fotoana na ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra azy. Tafiditra tao anatin'io afera io izy ary nitsoka tany ivelany taorin'izay. Isan'izany ohatra ny fanodikodiana mbola mpanjakana mitetina hatrany amin'ny 10 miliara ariary. Niala avy tamina fanadihadiana nataon'ny IGE na ny Inspection Générale de l'État izay nametraka fitoriana. Io volabe io izay nolazaina fa hividianana fitaovana informatika kanefa tsy nisy na bilao ray aza novidiana, ary ireo mpivarotra na prestataire dia toa manjafona avokoa na koa orinasa noforonina ny taratasy fotsiny ihany. Gaga sy talanjona ny mpanara-baovao taoriny ny voka-pifidianana natao teny amin'ny antenimera-pirenena omaly. Rehefa nitsoka tany ivelany ka niverina eto an-tanindrazana ve dia mivadika ao madio
toy ny tsy misy na inona nataony na anenjehana azy. Rehefa iza no ampandalovina eo anivon'ny Pâques na ny fitsarana malagasy, dia rehefa iza no avela am'riry sy tsy misy bety fotsiny zao, tsy misy afatr'ireo olona efa mamotika sy nambotry firenena ve no mena fahefana sy iarahana miasa. Tsy hivina trany fa ny volana Aogositra 2024 no niverina teto an-tanindrazana i Maranto Jean de Dieu. Ifaindrovo antso teny amin'ny Bianco izy no ilay raharaha fanodikodinam-bola mpanjakana saingy tsy nipoitra. Ireo rehetra ireo no antony nilazana fa isan'ny manimba sy mandoto ity fitondrana fanavaozana ity ny anteny mera-pirenena. Manginy fotsiny ilay fikasana hanolo ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay mifanohitra tanteraka amin'ny voalazany ny lalàna. Anarivony kosa ireo fangatahana voaray amin'ny famoronana commune vaovao sy distrika ka isy ny voamera manokana hatsangana handray fanapahan-kevitra amin'izany. Ankilan'izay alefa eny anivon'ny distrika ny fandoavana ny karaman'ny sefokotany manomboka izao raha toka efa nahato ny fandoavana amin'ny alalan'ny mobile monnaie hatrizay. Mahery ny hatrany amin'ny enety sy roa tapitrisa hatreto ny isan'ireo olona izay voasoratra anarana biometrika. Isan'ny songadiny ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ireo androany teo anoloany ny solombam-bahoaka teny anivony ny anteny mera-pirenena. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Isan'ny teboka nametrahany solombavambahoaka fanontaniany ny momba ny fangatahana fananganana komina sy distrika vaovao hanomezan-danja ny fitsinjaram-pahefana. Ny fanamafisana ny fepetra horaisina amin'ny lafin'ny fandriampahalemana manoloana ny tsy fahampiana isan'ny mpitandro filaminana sy ny fitandrenan'ny vahoaka. Voaresaka ihany koa ny lesaka mitranga momba ny fisoratana anarana biometrika sy ny fanarenana ireo faritra lasipatry ny rivo-doza araka ny nambaran'ireo solombavambahoaka. Biometri sy mifanaraka ny teoria sy ny pratika eo amin'ny papierasy sy ampy ny filaharana lavabe efapolo ihany no mety vita anatin'ilay andro. Fokotany endaminy teny fokotany io mba tokony hoe 2026 azo ny 2026 fa tsy hoe 2026 2025 moany mbo misy arriéré. Igny zany tsy mety. Sao dia fotoana izao ao anatin'izao contexte nareo fondation zao mba hijerevany ministère ny révision ireo critère ny découpage territorial rehetrarehetra na ny faritra zany na ny distrika na ny commune mba hijerevana ihany koa ny mety mba hisiany autonomie fiscale nireo faritra samihafa ireo. Faharoa, ahoana ny fampiarana ny politique nationale de la décentralisation émergente satria na état unitaire na état fédéré no ampiaritsika eto dia tsy afa-misaraka amin'izay décentralisation zay. Namala avy hatrany ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay nilazany fa amanarivo ny fangatana voaray ny ministera amin'izao fotoana ka ny voamera manokana atsangana no andinika sy handray fanapahan-kevitra amin'izay mahafeno fepetra tokony homena komina vaovao. Mahery ny enety sy roa tapitrisa hatreto ny isan'ny olona voasoratra anarana biometrika raha toka roa tapitrisa ny vina no kendrena hatramin'ny zona eny amin'ny 24 itoy hatrany ity fanoratana anarana biometrika ity ka nitetika sady sy maindray no iandraikitra azy manomboka ny zona eny amin'ny 24 avy zao raha toy hifarana amin'ny fepitony io ny anjara andraikitra nitetika samionjo. Efa tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ministra ny fandraisana didim-panjakana zay ametrahana ny anisany anankiray zany io le comité d'évaluation des compétences atransféré zany zay hoafindra any amin'ireo vondrovahoaka hitsinjaram-pahefana sy ny compétence sy ny ressources rehetrarehetra zany zay tokony hoafindra. Efa nandefa taratasy zay ao anatin'io zany no mamaritra hoe izavy ireo rafitra zay tokony mandefa manana solotena ao anatin'io. Tsy maintsy misy priorisena le izy fametrahana lahara-pahamena izy aloha ny maika satria raha hiaraka atao daholo angamba mety ho sarotrarotra ny anatanteraka an'izay. Endamin'ny tena chef vokotany izahay moa zany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana rehefa niraisina ny didim-panjakana amin'ny fanandify amin'izay hoe alao ajanona mihitsy aloha ilay fandoavana amin'ity mobile monnaie ity satria izay mihitsy le antony zany hoe sarotra zany no manara-maso an'le izy. Ao anatin'ny efa mikarakara amin'izay zany ministera ny atany sy fitantanam-bola mamindra an'io fandoavana an'io eny anivon'ny distrika zany.
Nitondra fanazavana ihany koa ny minisitra délégué miadidy ny gendarmerie manoloana ireo fangatahana ny tokony ametrahana ny tombony zandary any amin'ny faritra tsy mbola misy izany. Mazava ny valiteny fa miankina amin'ny sora-bola omeny ny ministera ihany no ahafahana mametraka fotodrafitrasa sy ny zandary ka ny faritra mena amin'ny tsy fandriampahalemana no atao lahara-pameana amin'izany. Azo atao kompania daholo ny district rehetra ery Madagasikara fa ny isany manamboninahitra sy ny isan'ny zandary mbola tsy ahafahanay manao an'izay fa hoarositsika tsikelikely eo any satria tombotsoa ho an'ny rehetra zany ny fisian'ny fandriam-pahalemana mba ahafahana manatanteraka fampandrosoana ho an'ny Sakara voaray koa le poste avancé Amborinabo ho avoakako zany ny décision mikasika an'izy io dia mbola hitady olombelona koa zahako ho alefako any mikasika ny brigade Andranolava efa henoko ny atakanao hitady olombelona koa zahako ho alefako any efa anatiny mandiniky azy zahay io fanatsarana le infrastructure fa araka le teneny atao miankina amin'ny sora-bola daholo izy sy miankina amin'ny priorité moa filaza azy hoe izany mameka kokoa ny jerenay zany am'izao dia tsy azo cyclone teo aloha mandelova fitisy ngezany zay ihany aloha zany zaka ny sora-bolanay dia zay ihany aloha nataonay fa tsy adiny fa faheny iny raha vao misy sora-bola zany dia ho ataony ihany koa ny fanarenana ny fotodrafitrasa zay any gendarmerie any. Nanamafatra ny minisitra Rotonta fa hojerena manokana ny vahaolana amin'ny fampitomboana ny fampitovana ho an'ny distrikt sy ny mpitandro ny filaminana toy ny fiara sy ny moto mbola hitoy rampitso eny anivon'ny anteny mera-pirenena ity fampanatsoana minisitra Tony Solombavam-bahoaka ity hamalina ny fangatahan'izy ireo aka isan'ny nampanatsoana eny ny ministry ny varitra ny fambolena ny indostria ny fanabeazan'ny pirenena ary ny asa vaventy. Mbola hijanona eny amin'ny anteny mera-pirenena izay ihany itsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity tsy azo ekenina ny fifidianana ny solotenan'izy ireo eo anivon'ny HCC hoy ny Solombavam-bahoaka noho izy ity mifanipaka amin'ny lalàna hoy ny faneho-kevitra ireo Solombavam-bahoaka izay nanaovana fanadihadiana tao aorian'ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny anteny mera-pirenena nanemotra izany ho amin'ny fotoana manaraka tamin'ny ora farany ankilany averina ho diniana tokony hialohavana ady-hevitra ny mikasika ity fifidianana ity hoy kosa mpikambana eo anivon'ny braomaharitra ny anteny mera-pirenena. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Rehefa nitarasika ora maro ny fanomboana ny fivoriana teny Tsimbazaza omaly laza tamin'ny ora farany filohan'ny anteny mera-pirenena ny alina io fa emotra amin'ny fotoana manaraka ny fividianana ny solontenan'izy ireo eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsy nisy fanazana fanampiny mazava ankilany tsy ilaina ny fanemorana fa tsy tokony ho tanterahana tsotro zao ity fividianana tsy ara-dalàna ity ho ny faneho-kevitra na Solombavam-bahoaka. Na amin'ny lafiny lalàna na amin'ny lafiny politika dia tokony foanasika ity fifidianana olo solotena ny Assemblée nationale amin'ny HCCT ka ny fanapahan-kevitra angatahana zany dia izao iero manao hoe ahemo dia iero manao hoe foana. Fandotona ny fitondrana fanavozana ny fanapahan-kevitry ny anteny mera-pirenena amin'ny ity fividianana ity ho ny faneho-kevitra hafa iroso amin'ny fandikana ny lalam-pandrenana sy ny amboletra raha toka ho tanterahana izany. Izao fiatsika ataon'ny androm-panjakana anteny mera-pirenena izao manolo an'ilay mpikambana ao anivon'ny HCC dia tena fahotana mahafaty ary tena manozongozona fiandrianam-pirenena manozongozona tanteraka an'ilay ataontsika hoe fanajana fototra ny lalam-panorenana satria ireo solotenan'ny HCC ireo ne zavatra tena hoe manda irrévocable ireo impératif ireo tsy tokony ho kitikitihana tsony ataontsika hoe inamovible ireo mandritra ny fotoana rehetra izay hijanonany eo tsy azo atao zany mampatonga ny voaka malagasy sy mahatoky an'ilay androm-panjakana zao. Ankilany averina ho diniana ary tokony alohavana ady-hevitra ny mikasika ity fanoloana ny solotena ny anteny mera-pirenena eny anivon'ny HCC ity ho ny mpikambana eo anivon'ny braomaharitra. Tao anatin'ny programme ny anteny mera-pirenena ny andinika an'izay dia nisy tokoa izay ary tena voasoratra atao hoe tokony nodiniana omaly izay fa le izy tsy maintsy mbola hoverenana hodiniana eo zany vao tokony misy débat hoe ho atao ve le fifidianana sa tsy ho atao le fifidianana inona ny fanohanana mahara-dalàna sy tsy mahara-dalàna le fifidianana izay ho atao satria aza dino ireo olona ireo solotenan'ny
natolotry ny anteny miera-pirenena dia dikan'izay zany ny anteny miera-pirenena no tokony imageny anteny miera-pirenena no entin'ireo olona reo mbola tokony misy debalo satria séance plein air le izy andraikitry ny anteny miera-pirenena zany no mijery an'le solotena ny anteny miera-pirenena ao amin'ny ACC ka zay nefa tsy maintsy jerena hoe araky ny lalàna sa tsy araky ny lalàna araky nefa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao mifanipaka amin'ny lalàna velona sy ny sata mampirafitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenany ity trangaka sainy anteny miera-pirenena sy ny mbromaharitra irosony amin'ny fotoana manaraka ity raha tsy aivina tsy azo ataony manolo-kambana izay voafidy ary fepetra tsy azo hidivirana irosona amin'izany ny fametra-pialana ankitsipo na fahafatesana na ihany koa fifanindrina ndraikitra ka manala azy tsy ho mpanolontsaina ambony eo anivon'ny HCC mifanindra andalana amin'ireo eke ny HCC ny fahabagan-toerana no ny antony iray amin'ireo voatanisa ireo andrasana araka izany raha irosona tsy amin'ity fandikan-dalàna ity ny anteny miera-pirenena sy ny mbromaharitra aorian'ny dinika averina ho tanterainy lafim-baovao mahakasika ny fanamarina ny fetin'ny 4 jona hiavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy amin'ity taona ity hanamarika izany ny fanamafisana ny fihavanana ny maha-malagasy hoy ny komity mpikarakara tsy hisy araka izany ny fandraisana anjara ho an'ny matso ho an'ireo vahiny ao anatin'izay fanamariana ny andro ny 4 jona izay akoatra izay ihany koa hentitra ny fanaraha-maso sy ny fandrindrana ny filaminana mandritra ny iray volany ny fankalazana andeha rahantsika ny fitanteram-baovao mahakasika izay etiny Eloa Gabin hanomboka amin'ny alatsinainy voalohan'ny volana jona ho avy izao ny fanamarihana ny fa-19 taona ny iverenan'ny fahaleovantena sy ny joroany filohalin-dahy malagasy voalohany raha ny tety andro ofisialy navoaka ny komity mpikarakara izany efa vonona ireo afomanga izay halefa amin'ny distrika 20 manirana nosy hetsika maro no hanamarihana ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona ity manirana nosy hatramin'ny 17 jona ho avy izao isan'izany ny hetsika ara-pinoana ara-kolotsaina ara-panatanjahantena sy ny ara-tsosialy ary ny seho ara-miaramily izahay zany zao ao anatin'ny famolavolana tanteraka amin'ny fandehanan'ny matso eo Mahamasina izany efa fantatsika tokoa fa manana fitaovantsika dia eo am-pandaminana n'izay rehetrarehetra izay fa araka n'ilay zavatra nyteneniko teo tokony ifanaraka amin'le hoe fanavaozana ny zavatra zany ho asehontsika eo Mahamasina amin'io fotoanandro io ny tafika vahiny aloha tsy isy hatreto hatramin'izaho miresaka zao aloha tsy misy tafika vahiny anao matso eo Mahamasina fa tafika malagasy ny foloalindahy malagasy no andrafitra izany manao matso zay fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara no lohahevitra ny safidina amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena voalohany amin'izao fitondrana fanavaozana izao hampiavaka ny fanamarihana ny fanasana ny malagasy rehetra tsy anavahana na eto an-toerana izany na anivelany tsy azo atao fa indrindra amin'ireo toerana be olona ny fandefasana tsipopoka sy ny laser hisy ny fepetra manokana ho raisina amin'ireo tratra mandika izany handraisana fepetra mifanaraka amin'izany ihany koa ny fivarotana azy ireo ka mety hiteraka korontana sy hanelingelina ny filaminana raha ny fanazavana hatrany ankoatr'izay hisy ihany koa ny hetsika fitaizana ny olom-pirenena vanona fanentanana fananganan-tsaina ary fanomezana lanja manokana ny soatoavina sy ny fitafiana sy ny teny malagasy tsy evina fa misokatra amin'ny alatsinainy ho avy izao ihany koa ny fanamarihana ny iray volany teny malagasy izay ankalazaina isaky ny volana jona mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Mpox eto Madagasikara misafito indray ny tranga Mpox ahina ho an'ny omaly alakamisy 20 Mei 2024 efatra ny tranga voamarina raha ny antotanisana navoakany avy ao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity andro any ity mitoetra eto amintsika ny aretina Mpox fa tsy atsao araka ny ahelany anivony tambazotra serasera ka tokony hitandrina trano ny tsiraray amin'izao fotoana izao andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Daniela Minoarso ny andro ny 20 Mei lasa teo misafito indray ny tranga na Mpox ahina efatra ny tranga voamarina ka ny 3 teto Antananarivo renivohitra ny iray tao Antananarivo avaradrano 20 sitrana raha tsy nisy kosa ny anana foirany antotanisana navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity hatramin'ny 12 Desambra 2024 hatramin'ny omaly alakamisy 20 Mei 2024 mitotaly 3 ny tranga hita
eny amin'ny 770 ny tranga voamarina, 220 ireo sitrana. Raha toa ka mitotaly enina kosa ireo namoniny ainy no ity aretina ity nandritra ireo fotoana ireo, raha ny tatitra teo anivon'ny Ministera ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Ho an'ny fatra tsiranana manokana, vokatry ny fanentanana natao ireo olom-pirenena, nahitana fienana ny tranga na fiparitahana ho ny tompona andraikitra ny toerana. Même niena kely zany izy par rapport amin'ilay nilazaiko teto tamin'ny herinandro lasa fa herinandro ity zany mba fa niena kely zany ny firongatry ny aretigny satria ino ny antony zany ny zavatra hita marisky olo nandeha nagnano vaksiny ary maro amin'ny bureau mpanjakana ny mpiatsa-mpanjakana dia magnano amin'izay vaksiny zay ary rehefa mandeha amin'ny toerana bureau aby regny atsika hitatsika zany ny fandraisan'olo an-tagnana ny fampetrahana DLM manao hoe dispositif ny lavage des mains ary zay tsisy zay moa fa hitatsika zany hoe mba mampiasa regny gel désinfectant aby regny. Mbola ho an'ny fatra tsiranana trany izay isan'ny tanany ilarana voalohany amin'ny fiparitahany aretina mpox, nahitana tranga voamarina mahery ny 80 sy nafatesana olona iray andro vitsylasa izay, efa manomboka mihamaro amin'izao fotoana ireo miroso amin'ny fanaovam-baksina ny toerana. Tsy maharaka ny hopitaly, raha toa ka vitsy izany tany am-piandohana raha ny fanazavana netiny taleparitry ny fahasalamana amin'ny fatra diana trany. Entana ny tsirairay tandrina sy roso amin'ny fanaovam-baksiny. Vaksiny fatra roa, ny iray atao 20 andro aorian'ny fanaovam-baksiny voalohany. Hanatanteraka fikaonan-doha nasionaly mampiaty sy mahaleo tena mifanindry an-dalana amin'ny fikaonan-doham-pirenena tanterana eto amin'ny firenena ny firaisamonim-pirenena ny 7 jona ho avy izao hoy ny komity mpitantana ny dinika nasionaly mahaleo tena sy arahan'ny rehetra mandray anjara avy amin'ny firaisamonim-pirenena raha namarana ny atrikasa fampiofanana ireo mpandrindra sy mpanamora adevitra izay hanamafy ny fahaiza manaony amin'ny fomba fitondrana adevitra ahafahana maka ny hevitra sy ny hetahetan'ny firaisamonim-pirenena manodidina ny 80 hatramin'ny 50% isaky ny faritra mahakasika ny fanavaozana ny firenena amin'izao fotoana izao. Fikaonan-doha izay hamondronana ny hevitra rehetra hanovana sy hanaovana ahitaki-raisana eo anivon'ireo androm-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka amintsika ao anatin'izany. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Marina tokoa fa mifanindry ilay izy ary everiko fa sofanara roatra ihany zany satria tena tanjona ihany koa dia ny ampiomana ireo mpikambana ireo olom-pirenena izy ireny andray anjara ihany koa amin'ny fikaonan-doha nasionaly izay ho tanterahany gouvernement dia mba ahafahandry zareo zany mba manana hevitra mafonja ary hevitra tena azo heverina hoe mampanjary hoentina ao anivon'ireo fikaonan-doha nasionaly ireo na dia mahaleo tena ary ilay izy azo heverina ihany hoe fomba anankiray ho an'ny firaisamonim-pirenena zany ananandry zareo izay feo iray sy feo mitovy izay ary hanamafisana fandraisan'izy ireo anjara any amin'ny fikaonan-doha nasionaly. Dia mifameno zany ilay izy raha heverina ny anananay moa zany tota-kevitra manokana dia ahafahanay ihany koa miaro ny hevitray zany sy mahita tsara hoe ohatran'izao ny lalana tokony isorana, ohatr'izao ny ahitaka tokony atao ary hoentinay eo anivon'ireo manam-pahefana izany mba ahafahandry zareo ihany koa mijery sy mievalue mianalize hoe Lafim-baovao hafa mihitsy manome tolotra miavaka ny bijouterie miravaka fiadanana Etsy Behoririka sy Anosy. Amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetiny reny izao, hisy ihany koa ao anatin'izany ny fihenam-bidy amin'ireo firavaka rehetra ary ho fanomezana ho an'ny reny ihany koa tonga ireo modely vaovao maro isafidianana sy volafotsy tsara kalitao ihany koa raha ny fanazavana. Tsy ny reny ihany koa anefa ny ao anatin'izany fa ireo firavaka ho an'ny ankizy sy ny lehilahy ihany koa. Andeha rahantsika ny Antsipriana izay. Faly miaravantsika rehetra ny tokantrandray izay atao amin'ny bijouterie miravaka fiadanana izay efa tsy vaovao aminareo. Tonga eto indray izay satria fetin'ireny amin'ny lahady azadino mividy fanomezana tsara be ho aneny. Misy karazana rivazina volafotsy tsara be atao aminay, misy fihenam-bidy avokoa ny entana rehetra izay hitanareo atao amin'ny bijouterie miravaka fiadanana. Afaka manao commande en ligne ihany koa ianareo ao amin'ny page Facebook bijouterie miravaka fiadanana na mandefa WhatsApp amin'ny numéro
soratra io ambany io 033 21 915 88 zany afaka miantso fotsinareo dia manao livraison izahay afaka manao appel vidéo direct ihany koa ohatran'izao zao santionany arrivagentsika parure zany hoe kavina dia complet amin'ny rojo dia ohatran'izao misy karazany be dia be dia safidianana aza misalasala manantona ny bijouterie miravaka fiadanana be oririka tsenan'ny commune zany hoe raha avy any ambany tetezany ianareo dia mahita an'ilay tsena miloko manga sy mavo be io vao miditra tonga dia izay box voalohany eto ambany tetezana zany ny repéranareo na eo amin'ny galana be oririka dia aza misalasala ary manantona nay afa ho raisina fitiavana ianareo rehetrarehetra dia samy hotratry ny fetiny reny avokoa aza dino ihany koa fa manao livraison izay misokatra izahay alatsinainy hatramin'ny asabotsy dia misokatra manomboka amin'ny valo marainy fa amin'ny sabotsy ataontsika spesiala kely amin'ny fitora maraina izahay dia efa misokatra hatramin'ny 10 ora hariva dia aza misalasala manantona ny bijouterie miravaka fiadanana. Manasa anareo rehetra hitsidika ny botika fa maro isafidianana be ato na volafotsy kavina io na peratra na parure na rojo dia misy afaka ho ataonareo cadeau aneny maso daholo. Tsy indray mandeha fa efa matetika nisy teto amintsika izany fikaonan-doha sy fanavaozana ny firenena izany. Namelona ny fanantenana avokoa izany fa avy eo nanitany amin'ny lalakafa ka naverina indray any Madagasikara tany Ankady sy mbola ny firenena amin'izao toerana misy azy izao. Hoy ny teo anivony firaisamonim-pirenena ny Transparency International Initiative Madagasikara. Asoroana miaraka izany olona izany tsy andraikitry ny mpitondra samirery fa adidiny daholo be ihany koa. Isan'izany ohatra misy olona tokony hofongorona ary misy koa ny fanovana tsy maintsy atao ary ny fanorenana tokotany iarana. Antony namohaniny teo anivony filankevim-pitantanana ny Transparency International Initiative Madagasikara ny boky nampitondraina ny lohateny hoe abolir l'état sans conscience. Andeha ho rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Fongorina ny fanjakana materitreritra. Inona moa zany fanjakana materitreritra zany dia ny fitondrana moa ny tena filaza azy raha ny hevitra fitondrana tsy mieritreritra ny olom-pirenena tsy mieritreritra ny mponina fa fitondrana zatra mangoro-karena sy manao ampimamba ny zavadrehetra ho an'ny tombotsoany manokana. Efa ataoko hoe amapolo taona ny maro no nahitana an'izay trango izay teto amintsika fa tsy hoe zavatra vao misy izao akory izany fa nentina hisintomana ny sain'ny daholo be zany hoe ao anatin'izao vanim-potoana fanavaozana izao ary inona tokoa ny zavatra mila saintsika, inona ny tena mila hovaintsika, ahoana koa ny atongavana amina kolontsaina ho an'ny sohiombonana ao anatin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena hiditra ao anatin'ny fikaonan-doham-pirenena mantsika amin'ny herinandro fa raha tsy sa mamotsipotsitra an'ireo vai mandoro atsikatsika hatramin'izay dia vetivety kely dia verina ny akady indray Madagasikara. Dia ny ihany koa ny antsika misainty vetivety atao anatin'ny dokam-barotra mpitatsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV mbola maro ireo vaovao entina amintsika rehefa avy eo. Faire la différence.
y a une maman. Vous aussi, partagez le fruit de votre réussite en faisant plaisir à votre mère. Choisissez le meilleur des cadeaux pour elle chez Cosmos. Chez Cosmos, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout. Cosmos, votre partenaire de confiance. Découvrez le pouvoir de l'innovation avec la gamme d'imprimantes Canon, Synsys et Pixma. Chez vous comme au bureau, les imprimantes Canon multifonctions puissantes et fiables vous offrent des résultats exceptionnels, quels que soient vos besoins. Canon Pixma MG2541S, Print Copy Scan, Canon Laser MFP, i5 MF3010. Les impressions Canon, des impressions meilleures que l'original. Canon, fiabilité, innovation, qualité. En vente chez Cosmos. Sy madray mifandrina mila fandrina vaovao tsika ahoana ny atao fa mbola tsapy ny vola-kasitsika amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci nividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany ny fahany olana izy mianakavy miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eny eo mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao hitanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany avy agny Europe amle tegna top mina mety amina salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo isafidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varalina fa misy refzetiny Aizé ataontsika bobaka ho ala mega vava ao be yellow 2500 misy data 2,4 giga isurfena milaminy 1,2 giga manakerin'ny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 10 rahaly hatramin'ny 9 ora maraina ny vidiny 2500 ariary monja dia kife ho aingana ny yellow 2500 tsindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midi ram super app c'est moi yes. mbola terina trany ny araba tompokilasy sy tompovavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ny ity ala ity hanomboantsika izany ny lafim-baovao mahakasika ny sosialy hoentitra ny fanaraha-maso ireo pazy tombontsoa amin'ireo tetikasa fihahina ara-sosialy avy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina tanjon'ny tetikasa ny ampiena ny fahantrany mponina hatrany amin'ny 5 isanjato nisy araka izany ny atrikasa fampafatarana ny fihahina ara-sosialy ho an'ireo fikambanana maro samihafa izay mijoro ao amin'ny faritra vakinakaratra ny alakamisy 7 ny volana mer 4 lasa teo izay ahitana ireo olona marevo ara-pivelomana sy ireo olona manana fahasembanana pahazo tombontsoa amin'ny tetika sa ity andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay
no tanterahana teto amin'ny renivohitra ny fatrovakinankaratra ny alakamisy fa 7 volana May 2024 lasa teo ny antrikasa fampahafantarana ny fiainana ara-tsosialy ho an'ireo fikambanana maro samihafa izay mijoro eto amin'ny fatrovakinankaratra. Ahitana ireo olona marefo ara-pivelomana sy ireo olona manana fahasembalana izay eo ambany ministera mponina sy ny firaisan-kina aty atoerana. Nisy ny tanjona napetraka amin'ny fitondram-panjakana mahakasika ny politika nasionaly ho amin'ny fiainana ara-tsosialy ary efa miparitaka manerana amin'ny Madagasikara io tetikasa io amin'izao fotoana izao izay famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Anisan'izany ny tetikasa toy ny vatsinankohonana, asa avitra mirindra ary ny asa fanarenana. Tanjona ny anenana hatrany amin'ny 500 isan-jato ny fahatrany mponina eto Madagasikara. Mariana fa famatsim-bolan'ny banky iraisam-pirenena aloha le izy dia misy composante maromaro ao anatiny. Misy ny vatsinankohonana, misy koa ny asa avitra mirindra, dia misy koa ilay fanarenana. Indreo le zavatra simba noho ny etraketraky ny toetrandro zany. Famatsim-bola io misy tombana ataon'ny mpamatsy vola sy ataon'ny ao ministera ny mponina isaky ny fahataperan'ilay famatsim-bola dia eritreretina fa ho tratra le fiainana 500 isan-jaton'le fahantrana zany mponina. Mahalony ireo fiainana ara-tsosialy izay efa nisy teo aloha dia nametraka pakiady manokana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao isy ny tantsoroka sy ny fampiofanana eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ireo mpahazo tombotsoa no sady ahafahana manatsara bebe kokoa ny fidiram-bola isa-tokantrano ary ny fanatsarana ny asa fivelomana. Tena misimisy ny paikady satria le vola zany raisiny raha malala fa tsy dia betsaka le izy ary io natao tsy hoe foto fivelomana fa efa manana ny anjara asany ihany izy eo anivon'ny fiarahamonina fa ampiny izy amin'io le volamena io. Fa ny tena zava-dehibe dia ny tantsoroka izay omena azy amin'ny mba azahoany manatsara bebe kokoa izay fidiram-bola an'izay tsy ho lanilany foana le vola mitombo koa le fidiram-bola ny zareo amin'ny alalan'ny fanomezana an'ilay tantsoroka, fomba fambolena, fomba fiompiana, dia ao koa ny resaka voamamy. Izany hoe mivondrona leo mpahazo tombotsoa zany mba afaka manao findramam-bola sy azahoany manatsara bebe kokoa ny izay fidiram-bola an'izay. Araka izany dia hoentitra ny fanaraha-maso an'ireo mpahazo tombotsoa amin'ireo tetikasa fiainana ara-tsosialy avy amin'ny fitondram-panjakana ary tanjon'ny tetikasa ny anenana ny fahatrany ireo mponina hatrany amin'ny 500 isan-jato. Antoko ny fampandrosoana sy ny fanjariana ara-tsakafo ny fiompiana sy ny fambolena raha ny loha hevitra nisongadina tamin'ny foara andiany faha-12 ny Malagasy professionnel de l'élevage na ny MPE. Araka izany tokony omena lanja ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena eto amin'ny firenena. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Manao andrakandrana amin'ny fiompiana sy fambolena ny ankamaroan'ny Malagasy. Maro ny mpanjifa fa vitsy ny mpamokatra raha ny nambarany teo anivon'ny Malagasy professionnel de l'élevage na ny MPE nandritra ny foara andiany faha-12 lasa hamorain'olona ary tsy manana anjara toerana amin'ny firenena ny fiompiana. Noho izany tokony roso handalina amin'ny fomba ara-teknika ireo mpisehatra rehetra ho fampiroboroboana ny fiompiana sy ny fambolena raha ny fanazavana. Fiompiana aloha ny resahantsika dia manandanja be izy amin'ny resaka fiainan'ny mponina andavanandro. Ino zany tsy edikevitra fa ny mampalahelo izay mahatonga anay hoe mampiroborobo an'ity hetsika ity dia hoe mpanjifa betsaka fa mpamokatra nefa vitsy manahoana moa le tiako tenenina vitsy satria isika Malagasy rehefa miopy dia manao fiompiana andrakandrana fa tsy tena miditra lalina ao anatin'le fiompiana dia lojika be raha ohatra ka nivokatra ny fiompiantsika tamin'irain'ny olona satria isika tsy mifototra ao anatin'le sehatra fa manao andrakandrana dia lasa tsy manana ny anjara toerany ny vokatra ny fiompiantsika. Misy 230 ny trano evan'ireo mpampiranty teny amin'ny foara andiany faha-12 ity izay tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 130 May ho avy izao. Saika mpampiranty vaovao avokoa ireo mpandray anjara tamin'ity foara ity raha ny fanazavana izay fotoana ionan'ireo mpikambana eo anivon'ny MPE ihany koa hifampizaratra ekefa ho an'ny fiompiana sy ny fambolena.
araka nefa nampahafantarana antsika tao anatin'ny lohateny dia nihetsiketsika sy nafampana ny teny Analakely teny ho an'ny androany nandoroko diarana na napakalalana teo anoloan'ny garan'ny Sorano ny maraina teo ireo mpivarotra amoron-dalana izay tsy manaiky ny anesorana azy ireo eo amin'ny arabe ny petite vitesse tonga namono ny afo na naparitaka azy ireo ny mpamonjy vonina sy ny ampitandro ny filaminana ho an'ny androany maraina izay andeha rahantsika ary ny fitanteram-baovao ny tatitra ny zava-nisy teny an-toerana. Ny tokona nandoroko diarana na napakalalana teo anoloan'ny gara Soarano ny maraina teo ireo mpivarotra amoron-dalana tsy manaiky ny anesorana azy ireo eny amin'ny arabe ny petite vitesse. Tonga namono ny afo sy nanaparitaka azy ireo mpamonjy vonina sy ireo mpitandro ny filaminana. Nisy nandritra izany ny fifanosehana teo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ireo mpitandro ny filaminana tonga teny an-toerana. Raha iverenana, tapitra ny talata 20 Mey lasa teo ny fehim-potoana nomen'ny komuna Antananarivo renivohitra ahafahan'ireo mpivarotra amoron-dalana etsy amin'ny petite vitesse miditra ao anaty tsena. Saingy izao midingidrabo izao ireto farany, tsy manaiky niditra ao anaty tsena omena azy ireo ka antony izao fitokonana izao. Jerevana ny maramaritra raisana voaka malagasy reo jerevana mamparariro zay hitatsika eo fa mbola anatin'ny vaolana hiesaka zay andamina zay ny asana mpitandro filaminana andrasana hatreto izay mety ho toy ny fandaminana ireto mpivarotra amoron-dalana etsy amin'ny petite vitesse ireto. Ny tsena omen'ny komuna azy ireo izay voalaza fa ampimita amin'ny isan'izy ireo. Fandaminana ny tanàna sy fampanaran-dalana ihany koa izany ka tsy tokony hisy ny andika lalàna sy hosahan-day izany ialana amin'ny gaboraraka nandritra ny fitondrana teo aloha. Tokony hiverina amin'ny ny tanàna, ny arabe ho an'ny fiara araka ny nambara ombenombieny, ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra, ny tsena kosa ho an'ny mpividy sy ireo mpivarotra. Tontolon'ny fampianarana niverina indray ny lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly na ny sport scolaire nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy lasa teo ny fifaninanana ho an'ny faripadedipo ampianarana ao amin'ny draine vakinankaratra izay andraisan'ireo Cisco miisa 7 anjara izany. Andeha rahantsika ny fitanteram-baovao mahakasika izay. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy 7 volana Mey 2024 lasa teo teto amin'ny gymnase Vatofotsy Antsirabe ny lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly na ny sport scolaire ho an'ny faripadedipo ampianarana atao anatiny draine vakinankaratra. Aritra 3 andro ny fifaninanana izay ahitana mpandray anjara maro ary ahitana taranjara-panatanjahantena ho an'ny sokajy lehilahy sy vehivavy izay lalao an'olo-tokana sy lalao irahana. Ery lehibe ho an'ny fanabeazana ny fanatanjahantena an-tsekoly ary tanjona ny mafisana ny fifandraisana sy ny firaisan-kina amin'ireo fiara-padedipo ampianarana samihafa hoy ny taleparitra ny fanabeazam-pirenena anty-toerana eo ihany koa fanehoana ny mahazava-dehibe ny fanatanjahantena eo amin'ny fivelarany sain'ireo mpianatra. Ny tanjona dia ny voalohany fametrahana ny hasin'ny fanabeazan'ny tombofahatry vakinankaratra amin'ny lalan'ny fampiambonana ny Cisco rehetra. Ny faharoa ametrahana amin'ny eto amin'ny fahatry vakinankaratra fa miaina ny fanabeazana eto amin'ny fahatry vakinankaratra amin'ny lalan'ny fiombonana amin'izao faranjazahantena izao. Ny fahatelo moa zany dia ny fametrahana ny toeran'ny fitarivam-paritry ny fanabeazana eo anivon'ny fitondram-panjakana eto amin'ny fahatry vakinankaratra ary nametrahana ifanambiny amin'ny hoe afaka mitondra fanavaozana zany ny fitarivam-paritra eto amin'ny niveau fahatry vakinankaratra amin'izay rehetra tokony atao anatin'izay rehetra mahasosy fampandroana ny fahatry vakinankaratra. Hitantsika amin'ny androany satria moa izy ity atao anatin'ny fotoana elaela tsy dia nisy ny sport scolaire fa tamin'ity zany izy vao tena nakalazana tamin'ny fomba ofisialy. Amin'ny alalan'ny fifaninanana tahaka izao ihany koa no sehatra iray ahafahana mitily ireo tanketsa sy ireo talenta ara-panatanjahantena ary ireo mendrika sy izay mivoaka ho mpandresy isaky ny sokajy amin'ity fifaninanana regionaly ity no hisy olo-tena ny fahatry vakinankaratra any amin'ny fifaninanana nasionaly. Raha ny tantaran'izy ity dia aty amin'itony fifaninanana fanatanjahantena an-tsekoly itony no hitarafana na hijerentsika an'le elita na le relève amin'ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Dia mbola tsy mijanona amin'izany ny politika na eto amin'ny fitarivam-paritra fa mijery an'ireo elita sy ny mérite mba ahafahana mitondra an'ireo amin'ny lavidavitra kokoa. Ny manaraka moa zany dia aoriana ny fanatanjahantena régional dia misy nasionaly araka ny fandaminana dia any zany no heverinay fa hitondranay an'izay elitanay eto anivon'ny fahatry vakinankaratra. Araka izany dia aritra 3 andro ity fifaninanana ara-panatanjahantena sport scolaire
ho amin'ny fiara-padidim-pampianarana atao anatiny train'ny vakina karatra izay efa tsy nisy ataonany maro dia izao niverina izao indray tamin'ity taona 2024 sy 2025. Hoentina amintsika manaraka izao indray ireo vaovao isan'ny songatina notsongaina tao amin'ny pejy ny vaovao ny Akolo TV ho an'ny androany. Andeha arahantsika ny sary mahakasika izay. Fisolokina, mpampianatra lalàna nahiditra amponja vonjamaika. Mpampianatra lalàna iray no nahiditra amponja vonjamaika androany tao aorian'ny akaran'ny fampanoavana noho ny resaka fisolokina. Milaza fa miara-miasa amin'ny tompona andraikitra ambony maro io olona io ka afaka mampiditra ho mpiasa mpanjakana ao amin'ny ministeran'ny teti-bola ka nakavola-pe taman'olona. Nilaza ho miara-miasa akaiky amin'ny mpanolotsaina avo ny fanavozana ihany koa ny lehilahy. Avy nianika ny Everest, tafaverina eto Madagasikara izy telo mianaka. Ny jadon'androany 7 Mei 2024 teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izy telo mianaka izay nahavita nanandratra avo ny voninahitra Madagasikara tamin'ny fiakarana ny Mount Everest. Vitan'izy ireo ny nianika hatrany amin'ny ahavo 720 sy 700 sy 720 metatra izay tafony izao tontolo izao. Sambany teo amin'ny tantara no tafapetraka sy ny ofaofa teny an-tapon'ny Everest ny sainam-pirenena malagasy. Filohan'ny fanavozana, isy fandarana manokana iarahana amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7 alina ny alahady faraiky amin'ny 30 ny volana Mei iarahana amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Kolonely Randrianirina Mikael. Manomboka amin'ny 7 alina ny fandarana ao amin'ny TVM sy ny RNM ary ireo aina manjery tsy miankina HCC. Tsy azo raisina ny fitoriana izay napetraky ny député Rajerso Antoine mahakasika ny fampitsarana ny filohan'ny fanavozana amin'ny andraikiny izay napetraka tamin'ny 17 ny volana Mei 2024 sy 2025 lasa teo. Fitoriana mahakasika ny fanesorana ny filohan'ny fanavozana ny Kolonely Randrianirina Mikael tamin'ny asany noho ny voalaza fa famadihana tanindrazana sy fanitsakitsarana ny lalam-panorenana. Nangatahany tao anatin'io fitoriana io ihany koa ny famondrana amin'ny manam-pahefana miaramila hafa ny fitondrana. Toliara 5 alina ariary miampy fitazomana 720 ho an'izay tratra manary fako Andalambe. Nisy nanomboka omaly ny hetsika fanadiovana ireo fokotany misy 120 ao Toliara. Ankoatran'izay, isy fanentanana ny ankizy sy ny mponina momba ny fitantanana ny fako raha ny fanazavany eo anivon'ny komina ambony vohitra Toliara. 5 alina ariary miampy fiazonana 720 kosa ho an'izay tratra manary fako eny Andalambe ivelan'ny BAC manaja ny ora fanariana fako amin'ny 900 hariva ka hatramin'ny 900 maraina, manary rano maloto eny Andranomandry, manimba ny fitaovana ilaina amin'ny fanadiovana. RDC mandeha ny kajikajy 3e mandat ho an'ny filoha Félix Tshisekedi. Nankatoavy ny teo anivony anteny meram-pirenena ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo omaly alakamisy 20 Mei 2024 ny volavolan-dalàna mahakasika ny fikarakarana fitsapakevim-bahoaka na teteo aza ny tsy faneken'ny antoko-panohatra sy ny fanoheran'izy ireo izany. Ny mandan'ny filohan'ny Repoblika nilaza moa ny filoha Félix Tshisekedi fa raha ilain'ny vahoaka ny firotsahany amin'ny 3e mandat dia ekeny izany. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena kosa namoaka fanambarana ny fitondrana Amerikanina fa misy fikambanana mpampiroro mpanao eloka be vava ao Brezila amin'izao fotoana izao izay voasokajy ho mampidi-doza maneran-tany mihitsy izany. Ahitana mpikambana anarivony ao anatin'io. Namoaka fanambarana avy hatrany kosa nefa ny fitondrana ao Brezila fa olana anatiny ao anatin'ny firenena izany fa tsy misy idiran'ny Amerikanina sy ny raisam-pirenena mihitsy. Mety ho fitaovana hitin'ny Amerikanina iditra ao Brezila mantsy ity raha ny fanazavana. Efa maro ny fanafihana mahery vaika ny fanaovan'ireo vondrona ireo tamin'ny mpitandro ny filaminana ataon'ny polisy, ny mpiasam-panjakana ary ny olom-pirenena ao Brezila hoy ny fitateram-baovao ny avy any États-Unis. Dia iny ihany koa ary tompo kilasy tompo vavy no etsika manakatona ny fampahalalam-baovao. Isaorana sakasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.